ny tena kristianina dia velona ho an'ny Kristy. Fahombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izao tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Ny tena kristianina dia velona ho an'ny Kristy ho ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa izay nandray an'i Jesosy Tompo ho tompo sy mpamonjy azy dia nanombo ny nofony tamin'ny hazo fijaliana ka efa afaka tamin'ny fangejany nofo. Noho izany dia tsy hita eo amin'ny tena kristianina intsony ny asan'ny nofo. Voalaza araka ny tenin'Andriamanitra fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fitsangajangana, falotona, fijejojejoana, fanimpotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, ady ratsy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, famamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany, izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy mba mindova ny fanjakan'Andriamanitra. Mipetraka ny fanontaniana amin'ny tsirairay hoe tena kristianina ve aho sa mbola saritsariny sa dia mbola fombafomba mpivavahana no mangeja? Maro ny olona amin'izao fotoana izao no milaza fa kristianina nefa tsy mandeha araka izay takin'ny tenin'Andriamanitra. Milaza fa manana an'i Jesosy Kristy kanefa mbola ny sitrapony nofony ihany no manjaka ny fiainany. Tsy mahafoy manome ho an'ny hafa, marary vola, tia tena, tsy mandehevitra fa mitady ny azy, manana fisainana mifikitra amin'ny zavatry ny tany, tsy mihevitra fa tsy ny an'ny nofo toy ny finanana sy ny fisotroana, voageja ny fireharehana sy ny fisehosehoana, voafatitry ny fitiavaka reny. Te hotompoana eo amin'ny fiarahamonina na eo anivon'ny fiangonana, mivelona amin'ny fitsiriritana, miantehatra amin'ny herin'ny tena, tsy mandraharaha zava-panahy fa hiveriny ho voasony ny fombafomba izany toy ny fandoavana rakitra na ny fanaovana ny asa fanompoana dia samy vita. Tsia fantaro fa ny fony tadiavin'Andriamanitra fa tsy ny vola, tsy ny fanatrehana ara-batana, tsy fihetsika ivelany, satria izay rehetra atao ety ivelany dia tsy voatery mitoriny ao anaty ka mila mitandrina isika fa Andriamanitra rery ihany ny tena mahalalany ao anatin'ny fo. Ndrao isika ny antefan'ny tenin'Andriamanitra hoe ity fireneny ity manaja iamolony fa ny fony kosa lavitra koa foana ny vavahan'ireo amiko. Maro amin'izao fotoana izao ny olona hoe mivavaka kanefa mbola ao anatin'ny filan-dratsy ihany ary tsy hita ao anatin'ny fankalana ota sy ny fatahorana an'Andriamanitra ka lasa miasasa ny olona izay milaza ho kristianina kanefa tsy mbola nandalo ny fibebahana marina akory. Tsy mifidy izay jeren'ny maso intsony fa dia efa zatra mihitsy mijery zavatra mamofady, zatra mimonomonina lalandava, manao kolikoly, miteny ratsy, mijangajanga sy ao anatin'ny faharatsiana maro. Iaraha malala nefa ny tenin'Andriamanitra fa izay zanaky ny mazava dia mandeha araky ny mazava ary tsy ao anatin'ny aizina ary tsy miaraka amin'ny fitiavana amin'izao tontolo izao ihany koa. Hoy ny voasoratra hoe ry mpisitaka mijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakazana amin'izao tontolo izao? Ambara ombenombeno fa ny azo tsara dia tsy mba mamovo ratsy ary tahaka izany ny azo ratsy dia tsy mba mamovo tsara. Raha tena zanak'Andriamanitra isika dia feno fankatoavana azy ary mandeha araka ny sitrapony satria raha itsika ao amin'ny Kristy Jesosy izy. Ny ray aman-dreny ara-nofo aza ajaina maika fa ilay Andriamanitra tsy toa mahefa ny zavatra rehetra izay naneho ny fahasoavany sy ny fitiavany tamintsika. Mila mankatoa tanteraka ny tenin'Andriamanitra ihany koa anefa isika fa tsy ny ampahapahany ihany satria tsy azo analana na anampiana ny tenin'Andriamanitra fa velony izany ary maharitra mandrakizay. Sao mbola anisan'ireo mitsonga ny tenin'Andriamanitra isika mba hiazona antsika izay mahafalifaly ny fotsika? Tandremo fa voasoratra hoe fa Jehovah Andriamanitra aho dia afo mandevona, eny Andriamanitra saro-piaro izy. Voasoratra koa nefa hoe miderany Jehovah fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindram-pony. Koa aoka ho raisinao avokoa ny tenin'Andriamanitra mba halalanao tsara fa ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy vazivazy satria aza mety ho fitahana ianareo. Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona no hojinjainy ho ny voasoratra. Araka izany dia ny tsirairay no mila manaiky ho diovon'ny tenin'Andriamanitra mba tsy hanatsiny eo anatrehan'Andriamanitra satria masina ny lanitra ary ny mpanota tsy mba afaka hiditra ao. Halan'Andriamanitra ny fijangajangana amin'ny endriny rehetra ary rehefa aza ianao dia aza hatramin'ny farany. Ary averintsika ombienombeny satria izay ny votoatin'ny tenin'Andriamanitra dia ny fony tena katsahan'Andriamanitra ary ny fony tena tadiaviny satria ny voasoratra hoe anaka atolory ihany fonao satria Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa tsy amin'ny fombafomba na amin'ny fiatsaram-belatsia.
fa araky ny fahamasinan'ilay ny antso anareo dia aoka mba ho masina ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra ny fo mihitsy no tena tiany tompo-anjakana ahoana nefa moa zany hoe masina amin'ny fitondrana tena rehetra miaro ny tena tsisy petipetina amin'izao tontolo izao ho ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavoazana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra rehefa nandray an' Jesosy Kristy ianao dia tsy velona amin'ny tenanao intsony fa ho azy satria efa novidiany tamin'ny rany ka dia miova ny fiainanao ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao ireo fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany anjarany tsirairay ny mandinika ny tenin'Andriamanitra satria voasoratra hoe ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara ka dia ny vonona ahafantaranareo azy inona ny voentinao apetraka ny fanontaniana moa tena kristianina marina venao dinio ny tenanao ary mandraisa fanapahan-kevitra fa mbola fotoana mety izao anio raha eniny feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo tahaka ny amin'ny fahasosorana